Miarabantsika tonga soa amin'izao alarobia fa 17 volana Desambra izao ry havana ary nivory eto amin'ity tranon'Andriamanitra ity amin'ny fotoanan'ny maraim-baovao. Ho aminareo ny fahasoavana, ny fiadanana ary ny famindrampo avy amin'Andriamanitra ray sy Jesosy Kristy tompontsika. Ny salamy 5 andininy voalohany hatramin'ny 7 no teny fiantsoana hiderantsika an'Andriamanitra. Salamo 5 andininy voalohany hatramin'ny 7 mitsangana ary hidera sy hanome voninahitra an'Andriamanitra isika. Hoy ny mpanao salamo: Jehovah, enoy ny teniko, fantaro ny eritreritro. Enoy ny feon'ny fitarainako ry mpanjakako sy Andriamanitro, fa ianao no ivavahako. Jehovah, maraina no andrenesanao ny feko, maraina no ivavahako aminao, ka hanandrandra aho. Amen. Ivavaka isika. Indray toy indray izay Andriamanitro no foazonao maraina ary tsy tafandrimandry, fa tonga eto an-tranonao, iaona aminao. Maraina no andrenesanao ny feonay, maraina no ivavahanay aminao ka hanandrandra sy hanantenanao izahay. Mino izahay Tompo, fa hitanao ny momba anay tsirairay. Tsy miafina aminao ny ezaka nataonay hampifaly anao Andriamanitra, aneo ny fahamasinanao, fa hitanao indrindra koa ny fahatsotsanay, ny tsy fahatanterahanay. Amin'izany miantorahanay amin'ny fanetretena, amin'ny alalan'i Jesosy Kristy ka angatahanay famelana. Diovy izay ho afa-pahotana. Avela ho eloka ny mpanomponao. Mamindra fo amin'ny fiangonanao ary azay saina ny fahadisoan'ny firenenay. Eto no angatahanay ny fanainao masina, hamangy ny fiangonana mivory amin'ny anaranao, ka mitenena aminay araka ny fombanao, hitombonay amin'ny finoana, iorenanay amin'ny fanantenana sy ny fitiavananao. Amin'ny anaran'i Jesosy. Amen. Timoty voalohany 4 manomboka eo amin'ny 9 hatramin'ny 10. Timoty voalohany 4 andininy 9 hatramin'ny 10. Anaraka mivaka ny soratra masina amin'ny anaran'i Jesosy isika. Raha manoro-hevitra ny rahalahiny amin'izany zavatra izany ianao, dia ho mpanompo tsara ny Kristy Jesosy, tezaina amin'ny tenin'ny finoana sy ny fampianarana tsara izay efa narahinao. Fa ny anganongano ratsy fanaovam-bavy antitra dia lavo, ka mampiasa ny tenanao ho amin'ny toe-panahy araka an'Andriamanitra. Fa maso kely ihany ny fampiasana ny tena, fa ny toe-panahy araka an'Andriamanitra no mahasoa amin'ny zavatra rehetra ka manana ny teny fikasana ny amin'ny fiainana ankehitriny sy ny ho avy koa. Mahatoko izao teny izao ka tokony ekena amin'ny fankasitrahana rehetra, fa izany no ikelezana iaina sy ezahanay satria izahay manantena an'Andriamanitra velona, izay mpamonjy ny olona rehetra, indrindra fa izay mbino. Amen. Ray masinao, manamasinanay amin'ny fahamarinana, ny teninao no fahamarinana. Amen. Ny tompo areriavana mbola ao amintsika ary hiteny amintsika amin'ny alalan'ny fanahy masina mandritra ity fotoana ity. Timoty voalohany 4 andininy 9 hatramin'ny 10. Raha nanaraka mivaky teny teo isika dia misy fampaherezana mba hahavatra hikolokolo ny toe-panahy araka an'Andriamanitra. Ao anatin'izay fahavarana mikolokolo ny toe-panahy araka an'Andriamanitra no ahafahana mifikitra bebe koa amin'Andriamanitra ary ananana rispo ikely iaina mba hivelona amin'ny fanantenana noho ny fanantenana an'Andriamanitra velona. Misy mpiazakazaka anankiray tena atao hoe voajanahary tao anatin'ny fahaizana miazakazaka sy ny herim-batana ahavitana hazakazaka. Anisan'ny mpandray anjara amin'ny fifaninanana hazakazaka izy. Saingy izao, nahatoky indrindra, nahatoky ny talenta tao anatiny sy ny heriny izy, dia tsy dia nanao fananjara tena loatra. Fa misy kosa
olona anankiray mpifaninana koa izay osaosa sy malemilemy tsy dia mahery tahaka ny tia voalohany fa tena nahavatra nanao fanazara-tena izy. Rehefa niditra tamin'ny fifaninanana izy roa alareo dia ilay anankiray faharoa no naomby. Ity soratra masina manoloana antsika ity dia milaza zavatra tahaka izany, saingy amin'ny lafiny ara-panahy kosa. Misy olona mitoky manantena fa efa ao anatin'ny lalam-pamonjena izy ka tsy mikiry intsony, tsy miezaka fatratra, tsy mikely aina intsony amin'ny fanazara-tena ara-panahy dia latsa-danja noho ny zazavao amin'ny finoana no ireo atao hoe marefo ara-panahy izay mikely aina fatratra ary mitojo amin'ny vavaka sy ny fandalinana soratra masina. Rehefa tonga tokoa ny tokoa dia ilay faharoa no azo ny satroboninahitra fiainana. Ry havana malala rehetra ao amin'ny tompo, manantena an'Andriamanitra mbola miaraka amin'izany loha hevitry ny perikopa izany isika amin'ity volana Desambra ity. Ny fampiasan-tena ho amin'ny toe-panahy araka an'Andriamanitra. Mampiasa ny tenanao ho amin'ny toe-panahy araka an'Andriamanitra ho ny andininy fahafito sy ny fahavalo. Mahasoa kely ihany ny fampiasan-tena fa mahasoa kokoa ny fampiasana ny tena ho amin'ny toe-panahy araka an'Andriamanitra. Ilay hoe fampiasan-tena ry havana dia voambolana tena iainantsika atao hoe manao gym. Gymnazo ny teny grika. Manaova gym, tsara ny manao fanatanjahantena, manao fampiasan-tena, asoa ny tenanao, fa tsara kokoa sy mahasoa kokoa ny fampiasan-tena ho amin'ny fahamasinana, ho amin'ny toe-panahy araka an'Andriamanitra. Amin'ny alalan'ny fandiniana soratra masina, amin'ny alalan'ny vavaka, amin'ny alalan'ny fanompoana omban'ny fankatoavana. Izany ry havana ny fampiasan-tena ara-panahy izay iantsony Paoly an'i Timoty anoratany an'ity epistily ity. Ao anatin'ny fahatanorana mety hoe tena manaraka fikoloana ara-batana fa aza tao ambanin-javatra koa ny fampiasan-tena ara-panahy ananana fahamasinana dia ny famakiana ny soratra masina, ny vavaka, ny fanompoana omban'ny fankatoavana. Tena zava-misy iainantsika ankehitriny ny hoe manao fampiasan-tena na fampiasam-batana, mifehy-tena ara-tsakafo mba ho tsara endrika amam-bika, maka forme. Dia maniry toy ny fanaovam-bolo na ny fikoloana tsarana ireo toerana fikotranana hoy ny maro eny amin'ny fiarahamonina eny. Ry andohavana volabe miditra ao ianao, ohatrinany aloha 15,000 ariary. Za tsy mikotrana, eto anao mikotrana isan'andro. Fa miditra eto ianao mikotrana ara-panahy, tsy mitakirery aminao any ny tompo hoe. Mahasoa kokoa ny soratra masina ny fampiasan-tena ho amin'ny toe-panahy araka an'Andriamanitra. Betsaka ny mahavatra mandany adi-palamitaranandro maromaro ikoloana vatana, ikotranana, anaovana fanatanjahantena tena tsara. Izay ny lazain'ity soratra masina ity fa tandremondra ho adino ny fampiasan-tena ho amin'ny fahamasinana, ny kotrana ara-panahy. Averimberiko ilay voambolana satria izany ny tena alalan'ny fiarahamonina azy ankehitriny. Maro mikarakara asa, milofo mafy amin'ny asa aman-draharaha ary mahavatra mihitsy ny amin'izany asa izany. Saingy izao malemy tsy matanjaka ny ara-panahiny. Voafetra ny fanantenany araka izany. Na dia milofo mafy azy izy rehefa tratra ny sakana samihafa dia miraraka ny fanantenany. Na dia mikiry mafy azy izy amin'ny ezaka samihafa, na fanatanjahantena, na fianarana, na inona,
rehefa tonga ny sakana dia mety maty mihitsy koa ny fanantenana. Nde sika riavana anao gym, nde sika ikotrana tsy ara-batana ihany, ity andaninao karazana vokatra maromaro, fifehezantena ara-tsakafo, inananao vitamine zany fikotranana zany, fa ny fikotranana fa ma aza-tonoiny. Tena fahasoavana omena maimaim-poana ny ahafahanao miatrika fanipopovavahana isan'andro. Zany ny antony hira tany amin'ny fiandohana hoe mivavaha raha vao maraina, rehefa tonga koa ny atoandro, ralina mangina ka atory, naizanaiza anao mitoetra mivavaha. Ataovy mahavatra ny fanatanjahantena ara-panahy ianao, mba tsy hiraraka ny fanantenanao amin'ny fotoan'andro anankiray, mba tsy ho faty ny fanantenanao raha sendra ny sarotra sy ny sedry ianao. Toe-panaraka an'Andriamanitra no mahasoa amin'ny zavatra rehetra, sady mitondra teny fikasana ho ny soratra masina eo amin'ny 5:9, ny amin'ny ankehitriny sy ny amin'ny ho avy. Afaka manantena ny tompo ianao amin'ny tontolo andronao anio, amin'ny ho avinao rahatra zay. Zay manantena an'Andriamanitra ry havana dia milofo amin'ny fivavahana sy ny fandalinana ny soratra masina, ilay atao hoe kotrana ara-panahy. Fa ny faharoa eo amin'ny 10:10, fanantenana an'Andriamanitra velona. Manantenana an'Andriamanitra dia ilay Andriamanitra velona. Izany no ikelezana iaina fatratra, satria ny fanantenantsika dia amin'Andriamanitra velona izay mpamonjy ny olona rehetra, indrindra fa izay milo. Ny hoe fanantenana dia tsy hoe vinavina sy nofinofo fotsiny, fa ny fanantenana eto dia fianterana tanteraka amin'ilay Andriamanitra velona omaly sy anio ary mandrakizay. Maro ny olona no mametraka ny fanantenany amin'ny arenany, ny volany, mametraka ny fanantenany amin'ny zanany, mametraka ny fanantenany amin'ny fahefany, mametraka ny fanantenany amin'ny fahasalamany, ary rehefa mizongozony zany rehetra zany dia tonga ny fahakiviana, tonga ny tazokarena, tonga ny famoizam-po. Eny hoe ny zanaka nantenakandevona no alevina hoy ny teny malagasy. Ry havana malala, tsy mametraka ny fanantenantsika amin'ny zavatra mora loha na mora lany isika, fa mametraka ny fanantenantsika amin'Andriamanitra, ary izany no ikelezantsika aina fatratra amin'ny fitoriana filazantsara, amin'ny fanompona aty amin'ny fiangonana, amin'ny fijoroana vavolombelona, ary amin'ny asa aman-draharaha ataonao andavanandro. Andriamanitra velona no ametrahantsika ny fanantenantsika, ary manana fahavitriana mihoatra noho ny rehetra isika, hikely aina amin'izay atao. Ametraka ny fanantenantsika amin'Andriamanitra velona isika ry havana, ahatonga antsika avitrika isan'andro amin'ny andraikitra sy ny adidy ary ny fanompona tanterahantsika, satria Andriamanitra no mpamonjy ny olona rehetra, indrindra fa izay mino. Ny fampiasan-tena ara-panahy miorina amin'ny fanantenana marina, ary ny fanantenana marina dia ao amin'Andriamanitra velona. Ny ampieritrretana antsika dia ny hoe tena mampiasa ny tenantsika ho amin'ny fahamasinana tokoa ve isika? Tena toy ny manao fanatanjahantena ve ny fiheverantsika, ny tenantsika, raha miditra azy mivoaka amin'ny fiangonana isan'andro tahaka izao isika? Tena manantena an'Andriamanitra ve isika, sa manantena fitahiana fotsiny? Tena Andriamanitra velona ve ny antiheran'ny fanantenantsika, sa zavatra hafa mety loha, mety simba, na olona mety maty? Ary ahoana no ahatarafan'ny olona fa miantehitra tanteraka amin'Andriamanitra velona ianao raha mamakivaky ny tontolo andronao, raha mifanena amin'ny fiainanao andavanandro? Tena Andriamanitra velona ve no ianteheranao? Hoy ny soratra masina, izany no ikelezana iaina, satria izahay manantena an'Andriamanitra velona. Amen. Hivavaka isika.
tompo faly izahay no ny teninao izay nampandrenesinao anay. Tsy zava-maivana tokoa ny fanazarantena ara-panatanjahantena mba hahasoany vatana, ahasalama, fa tsy tokony ho adinoina mihoatra noho izany ny fanazarana amin'ny fifandraisana aminao Andriamanitra, satria izany no antoko ny fiadananay araka ny teninao manao hoe mifankazara amin'ny tsy toy ianao dia hiadana. Ampirisio ampaherezo amin'ny alalan'ny fanahy masina izay Andriamanitra, mba hikelana fatratra ary hanantenanao Andriamanitra velona amin'ny fandalinana ny soratra masina, amin'ny fahazotoana mivavaka, na ny tenanay samirery na ny isan'ankonana any atokantrano na ny isam-piangonana toy izao. Ampirisio mpampaherezo izahay amin'ny fanomponao mba mimpankatoavana anao ka havita ny anjara fiazakazahanay hiady ny ady tsara, hitahiry ny finoana dia tsy hiraraka ny fanantenanay na ho faty. Misaotra anao izahay fa mbola mpahafantarinao koa fa ny fandrisika ao anay dia ianao Andriamanitra velona, fanantenanay, mamonjy ny olona rehetra, indrindra izay milo. Tsy hiantehatra amin'ny vola aman-karena eo am-pelatananay izahay, tsy hiorina amin'ny fahefana izay nomenanay izahay, tsy hametraka fitokisana aman'olona izahay. Mety lany, mety miendaka aminay, mety mandao anay ny olona, fa ianao Andriamanitra velona sy manjaka, ankehitriny sy taloary mandrakizay dia eo aminay mandrakariva ary ampy ho anay, fanantenanay. Ataovy tena manana finiavana izahay Tompo, azoto amin'ny firaketam-po aminao. Ataovy mahay mametraka ny fanantenanay ao aminao Andriamanitra velona izahay, ary tao vita taratra eo aminay fa miantehitra tokoa aminao Andriamanitra izahay amin'izay rehetra atao sy hikerezana iaina. Indreo Tompo ny vahoakanao manana izay etaeta sy viana ho toto-saina amin'ity tontolo andro ity, tsy afaka hahatanteraka izany izay raha tsy ianao no miasa ho amin'ny sitraponao, koa dia tohaniny tsiraray amin'ny asany, amin'ny fianarany, amin'ny fiainana ara-ankonana, amin'ny vezivezena, amin'ny fikarakarana samihafa. Azavelanao irery izahay amin'ny olana na ny fahoriana mahazo anay. Ataovy manantenanao Andriamanitra velona. Jereo ny fifalianay Andriamanitra, dia ianao no hitarika anay ny fifaliana araka ny sitraponao, ahafahanay mijoro ho vavolombelonao ilay loharanon'izany fifaliana izany. Mbola hotsinjovinao an'ity firenena misy anay ity, ary hotsarovana koa ny firenena tsirairay manerana izao tontolo izao, indrindra ireo mandihy fotoan-tsarotra amin'ny lafiny ara-politika, amin'ny lafiny ara-pifandraisana iraisam-pirenena, ireo tany miady, ireo lalovan'ny mosary, ireo mety lalovan'ny loza voajanahary. Mivavaka manokana izahay ho an'ireo malagasy toanay, mety mandalo fotoan-tsarotra no ny orana mitohy amin'ny lafiny ara-pambolena, amin'ny lafiny ara-toeram-ponenana, amin'ny lafiny ara-pahasalamana. Mivavaka izay ho an'ny fiangonana Andriamanitra, mba ho jerenao koa ny fiangonanao, ho vavolombelon'ny fanantenanao amin'izao fotoana ny advento izao. Anonona vavaka am-pomanginy izahay ho an'ireo havanay manodidina anay na aiza n'aiza misy azy ireny, ho an'ireo namanay zanaka ao Andriamanitra mety ny fampizara taminay ka nangataka ny tondrana azy ireny eo anatrehanao. Rainay izay ny an-danitra, ho amasinina ane ny anaranao, ho tonga ane ny fanjakanao, atao ane ny sitraponao ety an-tany ho tahaka ny an-danitra. Meo anay an'io izay anina sahaza ao anay, ary mamelany elokay tahaka ny namelanay izay meloka taminay.
aza mitondra anay mifakapanahy manafahanay miratsy anao ny fanjakana sy ny hery ary ny voninahitra mandrakizay. Amen. Raisa amin'ny finoana ary nitsodrany tononona amin'ny anaran'ny Tompo. Andriamanitra tanteraka izay rehetra tokony ho anareo araky ny hareny amin'ny voninahitra ao amin'ny Kristy Jesosy. Mandihana amin'ny fifalian'ny Tompontsika. Amen. Ho an'Andriamanitra irery ihany ny voninahitra amin'ny anaran'ny Ray sy ny Zanaka ary ny fanahy masina. Amen.